Fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo no tononiko amintsika tsirairay avy anatantarantsika izao maraina vaovao izao indray ny fahasoavana ny rotsaka amintsika ary ny fiadanany ny anjako amin'ny tokantranontsika ihany koa. Alohan'ny hitondrako ny hafatra amin'ny fanahy masina hafatran'ny Tompo dia hivavaka antsika. Ametraka amin'izao fotoana izao eo am-pelantanana. I Andriamanitra rainay tsara indrindra ny an-danitra misaotra midira mankalaza anao Tompo, ny amin'ny famindramponao, ny amin'ny fitiavanao. Misaotra Tompo fa Andriamanitra lehibe sy mahagaga ianao. Misaotra Tompo fa Andriamanitra Tompo ianao. Ianao ilay tsy miova maso eny mandrakizay. Dia raiko ny anaranao, kalazaiko ny anaranao. Ilay mpanjakan'izao rehetra izao ianao. Ianao ny andoha alika rehetra. Ianao ilay voalohany, ianao ilay farany. Ianao ny andohany izao rehetra izao. Manandratra anao, mideranao atompony amin'ny hatsaranao, ny amin'ny famindramponao. Misaotra ny amin'ny tomponandro omenao, fahasalamana omenao, fofinaina omenao, hery omenao. Mankasitraka Jesosy. Misaotra satria mbola velonay izay. Misaotra Tompo satria mbola omenao fofinaina izay. Mankasitraka anao izay raha eo. Misandratany amin'ny avo indrindra ianao amin'izao maraina izao. Aoka ny vonina eto misy eto. Aoka ianao Tompo no hisandratra eto. Izao dia fitaovana fotsiny ihany. Fa ianao ilay Tompony izao rehetra izao. No hisandratra eto. No hiteny eto amin'ny alalan'izay rehetra nasehonao. Izay rehetra tianao ambara. Hitenena fanahy masonao. Hifonako eto anatrehanao koa izay rehetra tsy araka ny sitraponao. Ny amin'ny fiteny, amin'ny fihetsika, amin'ny fisainana. Hifonako eto anatrehanao Jesosy. Mifono izahay Tompony amin'ny fahotanay. Manota minitra, segonda izay satria olombelona ihany izay miovaova. Mifono ao amin'ny fahotana izao tontolo izao. Mifono ao any ankonanay. Mifono Jesosy. Maro ny mbola tsy mahalala anao. Hoy ny tenao ringana ny oloko noho ny tsy fahalalany. Be dia be tokoa Jesosy no ringana amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahalalana anao. Ka mangataka famindrampo, famelan-keloka avy aminao Tompo. Aoka ny ranao anadio anay tsirairay avy. Ny ranao no hiasa mahery ao anatinay tsirairay avy. Ny ranao hikoriana anadio anasanay. Sasao amin'ny ranao izay Jesosy. Diovy amin'ny ranao izay Jesosy. Fakely fahampotana. Ilay rano zanak'ondry tsisy kilema anadio anasanay. Ilay rano zanak'ondry tsisy kilema anasanay. Sotroiko ny ranao anasa ny fanahy anadio ny fanahy. Aoka Jesosy hisy tomboka sy amin'ny rano izay takany tamin'ny andron'ny zanak'Israely. Izay nisy ny rano ny zanak'ondry tsy mitolo ambaravarana. Ankehitriny dia izahay no zanako mila an'izany rano izany Jesosy. Mba hisy tomboka se fahafantarana fa zanakao izahay. Jesosy misaotra indrindra ny amin'ny fanahinao masina ihany koa izay nomenao anay. Mitari-dalana anay, mampianatra anay ny fahamarinana, ny fahamasinana. Ilay fanahy-mpananatra, mpitari-dalana. Misaotra fanahy masinao mankasitraka. Mangataka izay ny fanatrehanao feny Jesosy. Manatreha Tompo, mitenena Jesosy vavony anao. Misaotra Jesosy. Amen. Ny hafatra tiany Tompo ambara amintsika androany dia atao Apokalipsy. Apokalipsy toko voalohany andininy 17 hatramin'ny farany hatramin'ny 20. Apokalipsy toko voalohany andininy 17 ka hatramin'ny 20. Alohan'ny hitondrako ny tenin'Andriamanitra io dia omaly atoandro raha ny heno tenin'Andriamanitra izay zany sy mpanompon'Andriamanitra
mihaino tenin'Andriamanitra zany mpanompon'Andriamanitra io mitory. Dia za eo am-pihainoana ilay tenin'Andriamanitra, za tsy matory fa somary hoe rendremana zany, tsindrin'ny torimaso tsindrin'ny torimaso dia nahita za zany fanaovan-jiro fito sahalan'ireny volamena ireny izy dia hitako ilay fanaovan-jiro fito dia misy escalier, misy tohatra zany miakatra ilay tohatra, miakatra kely ilay tohatra dia misy fanaovan-jiro fito io. Izay zany no hitako dia taitra za. Eo am-pihainoana ilay tenin'Andriamanitra zany dia somary tsindrin'ny torimaso zany dia nahita an'io fahitana io zany. Nahita an'io fahitana io zao ilay fanaovan-jiro fito escalier aloha dia izay vao fanaovan-jiro fito. Dia taitra za dia iza Jesosy hoe inona no tianao ambara ny fahitana nasehonao ahy iny. Dia tonga tato anatiko ny Apokalipsy 1 dia ilay fanaovan-jiro fito. Raha mamaky tsika eo andinin'ny 20 io na amin'ny farany indrindra dia izy ny ten'Andriamanitra ny zava-miafina ny amin'ny kintana fito izay efa hitanao teny an-tanako ankavanana sy ny fanaovan-jiro volamena fito. Ny kintana fito dia ny anjelin'ny fiangonana. Ny anjelin'ny fiangonana fito ary ny fanaovan-jiro fito dia ny fiangonana fito. Alleloia. Ny fanaovan-jiro fito zany dia fiangonana fito. Ny isa fito dia fantatsika isa masina. Alleloia. Fahatanterahana. Ny fahatanterahana ny isa fito. Ary ny fiangonana dia fantatsika fa izaho sy ianao. Alleloia. Ny fiangonana fito raha mamaky tsika ny Baiboly dia ato amin'ny Apokalipsy manambara an'izany. Izay misy ny fiangonana fito ambarany atao amin'ny tenin'Andriamanitra ato izay ny fiangonana fito izay nampitondraina ny Jaona ny afatra nampitondraina maintina any amin'ny fiangonana. Dia ho an'ny Efesosy sy Mirna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia ary Laodicea. Misy fito zany ireo fiangonana ireo. Amin'izao vaninandro faran'izao ihany koa zany hitantsika fa ao anatin'ny andro sarotra tsika ho antsika fiangonana aloha. Eny, izao rehetra izao dia mahatsiaro hoe ao anatin'ny mandalo zava-tsarotra daholo ny firenena rehetra. Ary hiamafy, mbola hiamafy zany. Fa ny antsika kristiana mbola pira hiamafy satria nahoana? Tsika anie tsy natao an'izao tontolo izao intsony, fa natao ety amin'izao tontolo izao tsika fa tsy natao hanaraka fanao an'izao tontolo izao. Dia ao anatin'izay nefa hiamafy ny zavatra hitranga dia vao may hiamafy koa ny zavatra azontsika kristiana satria ho tanteraka daholo ny zavatra voalaza ao amin'ny Baiboly. Dia ny ten'Andriamanitra Mateo 7:20 dia milaza hoe izay mahatratra amin'ny farany no vonjena. Eo no hijerena antsika kristiana amin'izao. Hijery amin'izay Jesosy iza marina ny kristiana hatratra amin'ny farany hiandry ny fiavian'i Jesosy hiakatra ho any an-danitra. Alleluia. Matontompona neo ilay fanaovan-jiro fito dia ny fiangonana. Mila miomana antsika fiangonana. Mila miomana amin'ny fiavian'i Jesosy. Ilay fiomanana tsy vitany hoe mitory teny eto foana. Ohatra za eto mitory, mahazo révélation za dia mizara. Tsy vitan'izay ilay fiomanana. Ilaina izay fa ilay hoe miomana dia ilay fanamasinana tena, fitandremana ny lalanao hoe manao ahoana moa ty za ty, manao ahoana ny lalako,
ny fiainana ara-panahiko mandeha mahitsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ve za? Efa azo antoka tsara ve fa ho any an-danitra izasy ianao? Izay le hoe fiomanana. Efa tonga amin'ilay perfection ve izasy ianao, le fahataterahana? Hiditra any an-danitra tsy resaka sangisangy ry havana. Hiditra any an-danitra dia tsisy fahotana. Hiditra any an-danitra dia olona mana fahamasinana mandeha amin'ny fahamarinana. Aleluia. Eto ny fanaovan-jiro fito dia ny fiangonana. Izasy ianao ny fiangonana. Mitodika amintsika fiangonana Jesosy. Iverina aminy. Andeha araka ny sitrapony. Izy ny ten'Andriamanitra hoe ny masina iamasina hatrany, ny marina iamarina hatrany. Izany hoe ilay fahamasinantsika io izany mila mbola plisika miamasina izay tsika vao afaka mahita ny tompo. Miamarina fa tsy hoe mijanona amin'ny zavatra anankiray dia eo. Fa mila mikatsaka foana izany tsika hoe inona ny ataoko mba hanamasinako ny tenako, inona ny ataoko Jesosy mba handehanako araka ny sitraponao, fahamarinanao, hafaly ianao. Ny hafaly an' Jesosy izany mila ataontsika kristianina amin'izao vaninandro farany izao. Ny tiany Jesosy no mila ataontsika, malifaly an' Jesosy no ataontsika. Tsy ny sitrapontsika intsony ny atao, tsy izay tiako atao intsony ny atao, fa ny tiany Jesosy. Inona ny tiany Jesosy? Inona ny tiany Jesosy ataonao? Antanio izy, antanio ny fanahy masina. Mila miomana antsika fiangonana. Tamin'izany fotoana izany dia nampiomana ny fiangonana koa Jesosy ary nampitondra ny hafatra tamin'ny Jaona. Amin'izao vaninandro farany izao koa be dia be ny olona irahan' Jesosy, foazin' Jesosy, ampahitany lanitra ny elo, ampahalalany marina, mba haninona? Mba hiomana antsika fiangonana. Andao tsika hiomana. Dia fiomanana dia mila dingana. Mila fanamasinana tena mba ho tonga amin'ilay perfection, mba ho tonga amin'ilay fahataterahana tsika ahafahantsika mahita an' Jesosy raha tonga eny amin'ny rahony lanitra izy. Ho tampoka ny fiavian'ny Tompo io. Tena ho tampoka. Moa ve ny homana izasy ianao? Andaontsika ry havana hiomana. Hiomana tsika tsy maimay fotsiny ihany. Za tena mahay mitoro be na zay ny pasteranay masina be na ny mpaminanay masina be. Tsisy fanarahana olona intsony amin'izao vaninandro farany izao. Voaka tsika hiazakazaka n'antona an' Jesosy satria Jesosy no namonjy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, hamonjy antsika, nitondra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, hamonjy antsika. Dia tokony izy no ataontsika. Izy no ometsika voninahitra. Manana fotoana ianao dia mitadiava azy, manompo azy, manaova izay azonao atao. Ahitanao sitraka amin'i Jesosy, aza mitady sitraka amin'ny olombelona. Olombelona izany nataonao nataonao tsy hanome valiny mahafapo anao ihany. Jesosy ihany no lalana sy fahamarinana ary fiainana ahafahantsika miditra ny lanitra. Dian'izao tsika dia mila miomana amin'izany. Dian'izao tsika dia mila manamasy tena isan'andro amin'ny fiteny, amin'ny fijery, amin'ny sakafo ny rehetrarehetra. Aleluia. Mety tena ianao na ny sakafo dia mila fahamasina eny hatramin'ny sakafo dia mila manamasy tena tsika. Aleluia. Ny Tompo any hanokatra ny masom-panahintsika. Ny Tompo any hamangy antsika mba hiomana antsika fiangonana. Raha mamakintsika ny Apokalipsy momba ny fiangonana fito dia fampibebahana foana no lazain'i Jesosy ao. Fampibebahana. Aoka antsika hibebaka foana, hanana fiainana fibebahana minitra, segondra. Manana fotoana ianao na mandeha na miasa ninina ataonao afaka mibebaka ao anatin'ny fonao ao. Mangataka famelan-keloka amin'i Jesosy. Aleluia. Izay ny hafatra tiany fanahy masina mboala tamintsika n'ity androandroany ity dia ny fanaovan-jiro fito dia ilay fiangonana fito. Ny fanaovan-jiro fito
dia isika fiangonana izay tian'i Jesosy hiomana alohan'ny hiaviany. Hivavaka antsika hisaotra ny Tompo. Jesosy misaotra anao ny amin'ny révélation, zavatra nasehonao izay tianao hamoazana ho anay fiangonana, mba hifohy izay, mba hitodika aminao izay, satria ho avy tsy ho ela tokoa ianao Jesosy. Izao tontolo izao dia ho katastrofy tena hoe maro ny zavatra hitranga hiseho, ny mosary, ny guerre, ny ady. Mbola hihamafy ny zavatra azo anay Tompo, fa ny angatahana aminao dia azony mafy izay, tany mafy ny finoanay Jesosy, tsy ala aminao mandra-piavinao. Ameo faharetana, taovanana faharetana izay hiaritra azaka marary, azaka fijaliana, azaka fizahantsoetra, satria tsy maintsy mandalo izany fizahantsoetra izany izay ho jerenao hoe iza marina ny kristianina tena mahajoro Tompo. Izay ny tsy mahavita ny tenanay, tsy vitanay izany raha tsy ianao miaro anay, raha tsy ianao momba anay, raha tsy ianao mitahy, raha tsy ianao miaraka aminay. Ko ampaherezo Jesosy ny kristianina rehetra, ny zanak'Andriamanitra rehetra mba hiomana ary samy hanamaso tena alohan'ny hiavianao Tompo malala. Misaotra Tompo, tena laza voninahitra ny ho anao izay hatramin'ny tsara indrindra ho mandrakizay. Misaotra Jesosy. Amen. Amen. Samy tahiny Tompo daholo tokoa. Raha mbola tsy tonga Jesosy dia mbola niaona itsika.